الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه أحمده حمدا لا انقطاع لراتبه ولا انقلاع لسحائبه وأشهد أن لا إله إلا الله سميع لراجه قريب ممن يناجه وأشهد أن محمدا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتم البرية خيرا وفضلا وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى صلاة تبقى وسلاما يطرى أما بعد. Efa adiva ifarana ny fifehezana Ramadan ka eto dia tiako ny ampatsiahantsika fa tsy reraka hatrany isika misaotra sy midera ny Allahu subhanahu wa ta'ala ary tsodrany Allahu subhanahu wa ta'ala ihany koa ny wampaminany farany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo olona izay niaradia taminy. Araka nefa voalazako teo aloha fa efa madiva ifarana ny Ramadan ka noho izany ao amin'ny farany no tena misy ny fanompona ary tokony hiezaka mafy dia mafy alohan'ny itaperany izany fifehezana Ramadany izany. Izany akory tsy midika fa hoe tsy mbola ao anatin'ny fifehezantsika, mbola ao anatin'ny fifehezantsika ka indro ary hijery isika hoe misy tenin'olona manam-pahaizana anankiray manao hoe idha lam yamnauka sawm min al-ghiba wan-namima wa qawl az-zur wal-ithm fama'nahu annaka lam tudrik al-hikmatu min as-siyam walil-qasd minhu. Zany hoe raha toa ka izany fifehezana izany dia tsy manakana anao ao anatin'ny fanatanterahana ny ghiba. Inona moa ny atao hoe ghiba? Ny ghiba dia ireo fifosafosana sy ireo teny izay manafitohana ny namanao. Zany hoe tsy eo anatrehany namanao ianao ny miteny an'izany fa raha toa ka resaka tsy manafitohana azy izany dia vitanao tanteraka ny miresaka izany manoloana ny namanao, fa ny avitanao miresaka izany dia amin'ny fotoanany namanao tsy eo ka ireo zavatra rehetrarehetra izay ratsy tanteraka aminy no resahanao amin'ny olona hafa. Tsara ho marihana nefa fa izany zavatra izany dia manimba tanteraka ny asasoa izay vitanao. Ka tsika tao anatin'ny fifehezana Ramadan dia niezaka hatrany ny lofo nandoalika sy niondrika ary nitomany tanteraka teo anatrehany Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka mino afa tsy izany zavatra fifosana izany no hoentsika hanimba izany fifehezana izay no tanterahintsika izany, satria izany olona izany dia hitaky ny hakiny rehetra amin'ny andro farany ka rehefa tsy ho isy tsony ny asasoa andeha omenao azy dia ho asaratsina azy koa no ho ampidirina any aminao. Ka tokony hitandrina itsika eny fa ao anatin'ny fifehezana manaraka izay ihany koa ny andro izay iainantsika eto ambonin'ny tany, satria ny fifehezana no adiva ifarana sy hifarana, fa kosa ny fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala no hitohy hatrany. Ary raha toa itsika ka ao anatin'ity fifehezana ao anatin'ny volana Ramadan ity tsy hahintsy sy hibebaka, tsy hanana fotoana intsony isika hanatanterahana an'izany, satria tsy misy mahafantatra ny ampitsony tsirairay avy. Zany hoe isika ao anatin'ity fifehezana Ramadan ity dia miezaka mitazona ny zavatra rehetrarehetra tsara tao anatin'ny izany fifehezana izany ka ho ampiaritsika amin'ny androtsika mandrapelantsika eto ambonin'ny tany.
eny ihany koa fa voalazan'le teny manampahaizana teo ny atao hoe namima. Tsy inona moa izany fa ny fampitana resaka izay mampiady ny prala ao anatin'ny finoana islamo na ny pravavy ao anatin'ny finoana islamo. Maro dia maro tanteraka koa io aretina io miparitaka eto amin'ny fiainana sy fiarahamonina ao anatin'ny finoana islamo. Ka izany zavatra izany raha toa ianao ka mbola tsy voasakana any fifehezana izay ataonao izany zavatra izany, dia tsy azonao ny fahendrena ao anatin'ny izany fifehezana izany araka ny voalaza teo aloha, satria ity namima tia dia mampiady sy mampisarabazana ireo mpino islamo tanteraka, satria mampiady izany resaka izany. Ary izany namima zany na le olona mpanao izany dia anisany ny olona izay mahazo sazy ao anatin'ny fasana. Ka tokony ezaka isika ny hiala amin'izany ao anatin'ny volana Ramadan masina, eny ihany koa fa mifiainantsika manontolo eto ambonin'ity tany ity. Allah ny amin'ny antsika fanekena amin'izany zavatra izany. Voalaza ny manampahaizana teo ihany koa ny hoe fandengana, zany hoe ny mandainga ihany koa anisan'ny fahotana goavana indrindra. Ka miezaka isika ny miala an'izany tanteraka ao anatin'ny finoana islamo. Zany hoe ao anatin'ny volana Ramadan isika dia tokony analavitra izany tanteraka, satria misy hadisy mipaminany manambara izany fa hoe man lam yada qawlu zur wal amal bihi falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu. Zany hoe izay olona mifehy ka tsy nanambela izany lainga sy ny asa mifandraika an'izany, dia tsy ho isy dikany ao anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala ny fifehezana ataony. Ka tokony ezaka isika hanatanteraka tsakany sy andavany ny fifehezantsika. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.